Mbola betsaka ny fampiasana jiampeverana ny antibiotika eto Madagasikara na eo amin'ny sehatry ny fiompiana, akoho-mamborona sy ny kisoa izany na eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Miteraka ny fanoheran'ny vatan'olombelona na ny biby tsy handaitra intsony ao aminy anefa izany. Olana maneran-tany ny fanoherana ny ady amin'ny mikroba ary misy fiantraikany betsaka amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena, sosialy sy ny tontolo iainana, manohitohina ny famokarana sy ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ary mety ihany koa hitarika amin'ny fahafatesan'ny biby sy ny olombelona izay mihinana izany. Araka ny fantatra eo anivon'ny banky iraisam-pirenena dia mety hisy fidinana hatrany amin'ny 500 ny ari-karena fahobe hatramin'ny taona 2024 noho izay fanoherana ny antibiotika izay. Tombanana manodidina ny 7 hetsy ny olona maty isan-taona amin'izao ary ahatratra 10 tapitrisa izany amin'ny taona 2024 raha tsy voafaha aingana. Isan'ny firenena miady amin'ny mikroba i Madagasikara. Efa misy ny drafitrasa matipaika napetraka izay arahan'ny FAO, ny ministeran'ny zono, ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny fahasalamana ary ny ministeran'ny tontolo iainana miasa. Hanangonana vaovao sy ijerena ny antotan-kevitra ahafahana mandray fepetra iraisana manoloana ny fanoherana ny ady amin'ny mikroba sy ny fampiasana ny ady amin'ny mikroba. Raha eo amin'ny fiarikarena ny ireo tantsaha mpamokatra na ny mpiompy dia ahitana an'izany voakasika izany hoe ady amin'ny mikroba izay mety amin'ny fampiasana ireo ataontsika hoe entina fitaovana entina miady ara-simika samihafa. Eo ihany koa ireo mety foto-drafitrasa izay apetraka mety mitarika firoboroboana zany mikroba zany dia nisy ny atao hoe drafitra lehibe, le plan d'action lehibe izay apetraka entina hiatrehana an'izany lutte hoe ady amin'izany hoe mikroba zany ary iarahan'ny ministera amin'ny FAO, eo ihany koa ny organisation santé mondiale sy raha tsy mangaika samihafa izany drafitra lehibe zany. Ity Atrikasantsika ity hijerevantsika, hanaovantsika jeritodika, hanaovantsika fitsiriana ny hoe atraiza ny tratra tamin'izay drafitrasa izay napetraka izay, inona ny mbola tokony atao, inona ny hanatsarana azy ahafahana mitsindrona ho avy satria ny tantana ny firenena dia tsy maintsy mijery lavitra hatrany eo amin'ny izay rehetra mety hoe lafin-davatra iarovana ny vahoaka ary indrindra ahafahantsika miroso hatrany amin'ny fanatrarana ilay veran'ny fahasivy dia fahavitantena ara-tsakafo satria tena mbola tafiditra tanteraka anatin'izany izao hoe fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny karazana mikroba samihafa izay fantatsika fa zavatra tsy azo amaivanina mihitsy eo amin'ny lafin'ny fiarovana amin'ny an'izany fiarikarena. Nataony iray hatramin'ny 4 febroary 2024 tao amin'ny Carleton Anosy ny Atrikasa nasionaly ho fanjoina sy fanaovana jeritodika. Ny fanatanterahana izany drafitrasa izany izay nitariny ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy. Natao ihany koa ny Atrikasa hanampiana ny Madagasikara amin'ny famolavolana ireo asa tokony mbola atao hanatanterahana tsara ny drafitrasa nasionaly.